fitorinana nananapirofo no napetraka ny komity miaro ny tolona teny amin'ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolo androany manoloana ny tatrana avoaka ny cour de compte ny herinandro lasa teo tamin'ny fisindrona vola manodidina 1.7 miliary ariary voatokodiny tompona andraikitra nitondra teto amin'ny firenena teo aloha apahany ihany ny tatrana ataon'ny cour de compte nefa maro ireo tsy fanarahan-dalàna tsikaritra sy endrika kolokolo ny ataon'ireo mpitantana ka tokony ho tantanana araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana tsy ova mihitsy ny fitatana raharaham-panjakana raha tsy mipetraka ny tany-tan-dalàna fa mpandrosoana hoy mpandrina komity miaro ny tolona Ramatoa Lantrakoto Mavo. Ny fitoriana dia ananana pirofo izay voalazan'ny raha nararakatsika dia nitatitra nataon'ny cour des comptes izay efa nangatanay tamin'ny fotoana maro fotoana ela mihitsy ny hoe manahoana tokoa moa zany no fitantanana an'ity fananam-panjakana ny volam-panjakana sy ny arem-pirenena dia isorana bebe zany ny sapan'ny pitsakana cour des comptes izay namoaka ireny tatitra ireny hita fa pahany ihany izy ireny raha ny fotoana sy ny sapan-drara izay tiliana kanefa dia tena nahitana mihitsy zany ny tsy fanarahan-dalàna ny eloka bevava ny hialatra miompampana natao eto amin'ity firenena ity. Hitsangana ireo rafitra mpanaramaso avy amin'ny sapan-draram-panjakana misy eto amin'ny firenena manoloana n'ity fanodikodoana volam-panjakana iny miantso ny tena irisoana ny fanovana amin'ny fitantanana raram-panjakana ihany koa izy ireo. Misy tokoa kay ny fanodikodoana volam-panjakana lehibe na tonga ny olona tsy nisitraka an'ilay sofototra akory tsy laza amin'ilay resaka hoe etsiketsika ara-politika na ohatr'izay fa any amin'ilay sofototra izay miandohany ny fiarovana mihitsy manomboka izao zany dia mino izay fa tsy misy ho afamaina ary tsy misy sasafoana ireo olona rehetra na ny ho avy na lasa ihany koa izay nanodikodina an'izay volam-panjakana izay amin'izao fotoana izao moa zany dia aharaky ny didy izay navoaka ny cour des comptes dia ireo olona mpitantana teo aloha rehetra satria vola be amina 4 miliara zany dia ny mpitantana ny volam-panjakana mindoha ny mpitondra tany aloha sy ny mpitondra nandritra n'izay vanim-potoana ny mandra-pahatonga ny fitakian'ny olona izay dia ireo zany aloha aminay no tokony andraikitra voalohany. Tena gaga ihany ao ary kila aiza ve ka ty anaovana fokoana andoam-pirenena daholo ty zavatra rehetra ty fa inona indray ny olona mitieri e ka le izy ny edy izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro ohatrany amin'ny vokotany ho maninona tsy mba ampidirina koa ny resaka fokoana andoha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io obetsaka nge ny olona mana-fotoany ny toe-tsaina mampiorooro mampatahotra tena mampifirenena vahoaka mihitsy ay ve azoko tena azoko eny e marina zany sehatra marina hoe misy an'izany eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra misy olona tena tsy manaja olona mihitsy misy mikitakita tsy manaja marary hita any daholo zany fa ilay izy kosa tsy dia izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa zay marary andrianina eny amin'ny sehatry ny asa ho an'ny vahoaka mihitsy misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy eo koa ny hoe asigote kely ihany fa fitaiko hatrany farany ty ny tena loza dia misy mametraka marobola mihitsy ary le maty iny le mampivandravandry betsaka rangano voany zany saingy izay mahay moa adalako miazo mahavony lakambilavila tena zany mihitsy fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io tena zany tena zany mihitsy azonao tsara le izy ny tena loza amin'io maharatso mason'ny firenena ny kolikoly fa voazana efa ezahany fanavozana ho faina daholo zany rehetra zany tery mahareta fa hanana ny soa manao ane eny tompoko ndao ary salame alefa ministra fanisoa alefa atao mahita ny angano mihitsy aktiviteny le olona valy misotra zao le tonda teny le mpiteny an'le le olona mba soloana fa tena 10 daholo misy 2090 veranga tena saotra secrétaire général ny fianidinan'ny république iny fa zay mihitsy ny anjara ndraiky iny
ao anatin'le izy raisindray ny antso manaraka miaraba tompoko allo manahony miaraba anareo a miaraby anareo matonza tiendreo anatin'ny gouvernemanta vaovao io a fantinareo olona nanareo aka amin'andriamanitra natonga anareo mampisafidy anareo hipetraka eo amin'le toerana namboangatana zany a mbo assurer zay le vavan'olona ina zao ohatra le misarana anao de tena engana zany tain'andriamanitra aloha tafaverina le misy anao am'le misy fitarana de mitoroa am'izay anareo a amin'ny tananareo de mbo am'izay le vavan'le mpanientsika sy le mpanaratsy anareo a am'izay a mbo tampona ny vavan'izy ireo satria moa izy io motsika zany a manao ny ratsy manao mahita zavatra nena nakantonovanay io ary mora bokeny talana eny mbola lazeranga ino ilana ka zay ny ataoko hoe misy mbo manao antaovanareo minista zany a mbo ataovy le asanareo a amin'ny tsy anykirikeny ikena aloha toikeny jesosy ary moa mbola hita olany anakana anazy indrindra tsika olombelona zay mo mahatonga anamy anareo rehetrarehetra mbo fampao anatin'ny maro matovo araka ny ny fanavozana marina toroa anareo mbo atao vahoaka tsara le asanareo mbo atarovan'le vahoakanareo tamin'ny fotoana fanavozana zao napata sanatikoka hoe tamin'ny fanavozana ratsy ary zany tsara fareo olona maro rehetrarehetra tsotra Madagasikara vahoaka fotatsika hoe eo telopolo tapitrisa ny endrika anareo ka zany ke manao asa tsara ho jereny vahoaka eto Madagasikara rideo fa misatra betsaka ndao ary ny zay tokoa ngely izy fa raha za manokana aloha toko raha fahalamana de miandry ampitoniana le fanolorana te PGE satria iny tena andrefesana ny hoe ahoana zany ny asa manandraikitra sy ny vokatra andrasana amin'reto ministra vaovao reto raha ohatra ka mety fao atao ambadika tokoa misy antso efa mandondona ato de raisitsika ampitiavana izy miaraba tompoko efa vonona anao miaraba eny tompoko miarabe eny mandray anao mivantany ny top radio fotsiny ty fa ny fantaninareo moa hoe gouvernement de combat ve d'ouverture ve de miampy eo koa ny resaka tanora allo mba hainao zay fa afaka mandroso miteny anao de resaka kapobatana famafangana fotsiny ty hoe raha gouvernement de combat de tokony ny ridiridy tena enjana mihitsy am'izay le hoe fahaleovan-tenan'ny fitsarana ka de miandry am'izay zany amin'ity raha matombola voaverina bulldozer miverina ety mba bulldozer indray zany amin'ny fanosehana mafy ny magistrat sy ny fitsarana manontolo ao amin'ny fahaleovan-tena fitsarana satria zay daholo mandrava an'io zavatra rehetrarehetra mahatonga azy ny songadina sy ny poipoitra teo io raha combat zay raha gouvernement d'ouverture nefa ny a de mandika an'izay de hoe mitapidrano kely le combat de ity le député team ty zao no hitako anisan'ny ouverture ao ny team mamaky sy de mivaky lolo loatra tamin'le hoe fanavozana ny république fa nandeha sovalany ridana be manomana fifidianana ny nataona zay mampieritreritra sy mampisainy zay ary mbola misy resaka anankiray momba n'io ministeran'io fa io indrindra miditra amin'le hoe tanora raha ny resaka tanora na tanora na antitra ampidirinao tsy olan'izany atsika samy génération Z daholo zay zokony nareo zandry fa zao no izy zalahy niza ministre ny jeunesse niza ministre ny emploi niza ministre ny enseignement technique et professionnel de ireo de tokony tsy maintsy namoaka efatra am'izay lefa-bola am'izay misy manko ireo reconduit ary tsy maintsy amoaka mitindra am'le ty hoe république fanavozana ny république mamevana ny tanora zay tsy maintsy misy stratégie nationale d'emploi ary tsy maintsy misy plan économique miaraka am'izay satria tsy social fotsiny akory ny emploi hoe manangana orinasa de hoe akaza mampiasa olona 5,000 de zay de vita an'izay averiko zany raha gouvernement de combat izy de miandry zany ary tena manatena resaka hoe fahaleovan-tenan'ny fitsarana farafaratsy
ary tena resaka hoe tsy azo iverenana ntsony mihitsy momba ny fanapareahana ny fahefanany amin'ny faritra rehetra. Raha ouverture aloha izy dia efa manantenatsika izany fa itapo-drano le indépendance inona ty le refondation de la république momba n'le hoe ny ministère d'état nakorosy lasa ministère tsotra izaho ohatra ny mahita hoe fampiononana agnamby iny fa raha iny ministère d'état iny dia efa lamokany efa hatrany amin'ny izy mitorotoronona mihitsy la charrue avant les bœufs izy fitenenana. Tsy mety kokoa ve hoe eo ambany fahefan'izy dimy rahalahy mivantana no misy task force tonga dia mifantoka mihitsy amin'le fanavoazana ny république ny concertation nationale. Ny antony dia zao enitsika daholo ny kaparano sy ny fifamilizana rehetra raha vao hoe rava ny gouvernement ka nankana gouvernement taminao tsy misy na ray singany azy miditra any amin'ny resaka hoe fanavoazana ny république fa ady seza ady remby olona mifanala baraka zay ny teo ka tokony ho raisiny izy efa tamin'ny rahalahy sy ny président directa misy task force eo tonga dia mifantoka volana visinga sisa dia hoe tokony hanomboka le concertation nationale. Zay le combat ny fiverako azy fa tsy akinina tany amina gouvernement. Eny ary resana misimisy kokoa ny amin'izay tonga ny rapitso mety ho zany koa angamba nefa nananganana an'ilay hoe comité de pilotage sy nanendrena n'ilay tompona andraikitra efa fantatra tany amin'ny république faharoa tany dia nga José zany Vianney izy izany coordonnateur ao anatin'ity raharaha ty raisina ny antso manaraka rehefa vonona anao mbola tsy tena vonona izy efa ny okevitra malalaka be mihitsy zany malohana fa samanokana aloha zany dia hoe iandry am-pitolina zany ny fiakaran'ny prime ministre eny anivon'ny parlement hanolotra an'ilay ataontsika hoe PGE atao anatin'ny ray volana misy antso ary izy raisina ianao miaraba tompoko manao hoany miaraba naloha mitopy radio rangahy miaraba arabainy ihany koa ireo ministra voatendreo amin'ny gouvernement dia arabaina ihany koa ireo le vao miverina ao anatin'ny gouvernement ihany koa miarangahy ty mba ohatra mba hitahitako na zavatra mba voatsikaritro manomboka eto ve zany dia isindray zany karazana mpanohitra vaovao izany hoe ireo disy fanantenana fa tsy voantso ho ministra na sanasiaviko nisy olona ho ministra zay ndefa zany zao no mety hosa io classe politique vaovao hitranga eto amin'ny firenena ka zany efa mba miteny hoe marina ny teny le rangahy teo aloha teo hoe positive eo rangahy zay misy eo hitako hoe mieny hitahitam-bahoaka ihany filoha na merina n'ireo ministra maromaro vitsivitsy teo aloha na verina ao anatin'ny gouvernement tsy hanonona anaran'olona fa tsy tena moa mahafantatra amin'izay moa za koa zany mahita hoe misy ministra tena tanora moa zao ataontsika hoe misy ny énergie hydrocarbure teo tsy ao anatin'ny tsony izy za mety mahita hoe sao dia mba misy zavatra na hoe mety izy no mety mety hoe misy toerana omena azy manokana ve sa mety diso ao koa na mety hoe satria mbola matanora azy mbola lavitra ny lalakombany dia mety hoe fampisorano angamba fa tsy fantatra mety diso zany fa tsy fantatro fa niarangaty faharoa mba tiako hazavaina mba tiako teneny hitako tsy ampy mihitsy rangaha le resaka communication gouvernement any tsy alalovon'ny olona mpanaratsy sy ny mpanangatsao le firenena misy taona zany tokony anginana fa misy taona tokony hitenenana fa maro zany zao dia tena mandra-piandro ny fitsangan'le gouvernement atao iny zao dia fa misy inona efa ahoana nohatra ny memotra be zany tsy fantatra hoe fa ahoana dia ny izy moa mahazo vahana amin'izy reto mpanangatsao misy korotana ao an-dapo ao misy zavatra tsy milaminao aty be ao misy ministra tsy mety alo ao dia mijongo sy misisa zazananga tena mba miantso an'le gouvernement mba amatisy le communication fa manjary reny olona reny no mibahany eto amin'ny communication eto amin'ny firenena nefa iny zavatra teneny zareo iny ka misy fetraikany any amin'ny vahoaka ihany zay zany amba zavatra tiako tenenina fa misaotra betsaka anareo ao amin'ny topo radio rangahy merci izy daholo zany rehetrarehetra zany ka ngahatro raha be izy fa dia araka le hoe malalaka moa le faneo kevitra alohanan'ity izy fa andao raisina anao aloha miaraba tompoko salama
manao any manokana zany eto amin'ity firenena ity tokony tsisy fanohatra eto afaky mampararery any fa tokony hoe iombona daholo zay akilafy politika rehetra na tsy mahaseza na mahaseza fa mahadere vorana le firenena fa tena opolitikety teo teo hoe tamin'ny gouvernement matabola sasangany iny ka tena mahazo voana ela soforokatra ka hoe teo amizay zay ny fantanina petraka fa zavadavika fotatsisa le manana mana zany misy kaverina sontaona de misy ramay natina navitina aloha tonga de sopadra be le rahamaniny zao ohatraitya mitapenaka zao tsisy so zany delista zany raha mihitsy azy mihitsy raha farany de eo fotsy zany nalasa saina kely anao hoe ngoa de mba mitompona ihany le hoe tena preseny tarana sy reto mampiahy eto amin'ny tanàna reto fantakantsika tena aritsika hoe navita niatrepindreo karan'ireo navita tena niatrasy tena famaly tamindreo amle tomitobe mepapana amle groupe karany eo zany ano nalasa saina kely apotsy satria sako mo amikasonao zao efa zaka fatakena foana de loatra le manasoako any le manakena ny tena misy fara manakena hoe mandrapa io fa fanakena makany amin'ny apantorany ako toko ka eo zany mampalekalizy hoe ministre ny angovo zany tena hoe mba hita hoe sokadina sy naombo nefa tena fitaverina atao anaty le gouvernement ie raha zay mety mahatonga le olona le presahana tamin'ny marina hoe miara misoroka feo ty dizy kosa hoe ve tena hoana ary zany ohatrany botokely nangovo iny ohatrany miara misoroka feo teo de ozy le anakiraha hoe ty urzoko tsisy resaka sentiment zany fa firenena ny resaka eto de tsy haiko raha hoe zany hoe urzoko tsisy resaka sentiment fa firenena ny resaka andao ary miaraba tompoko salama eny ary eo alohan'ilay ragnaty eo de rahala teo mety tompotompo ihany ny zavatra lazay mba fijerika aloha amin'ny ankapobeny de ohatrany hoe misy olona manam-pahaizana tsara ity gouvernement voaroty ohatra zany zao resaka ministre ny fiompina de nitiako tenena isy fivoarany mba ingany ka mba isy fivoarany lehibe any amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy a fivelarana zay fanendreny zay hoe ny sarahana le ministère anankiroa fambolena zany sy mifimpina de nitiako tenena keo de zao mety marina ihany le fomba fiteny fa hoe ahoana moa zany tenanana fanjakana matanjaka satria miakina am'izay mpitondra mihitsy le fahefana no afahana manatanteraka n'izany rehetrarehetra zany ny teny makitsika hoe tokony ahita vokatra tokony mba zahatra misy vokatra no antenaina amin'le gouvernement tokony ohatran'izao tokony ohatran'izao de marina tokoa zany satria misy safosafoana mako hatramin'izay ny fihavanana malagasy sy fitoavana malagasy ka ohatrany hoe tsy mahafahana ny roso tamina tena hoe tanjaky ny fanjakana amin'ny fampiarana ny lalàna ka le zavatra misy zay avokatika tsirairay avy eny de misy akony ihany any ny fitondram-panjakana manjary mety ampaleny azy zany manjary fa de fanjakana mihitsy ny tena tokony ainy andrefy mihitsy hoe rekesy manzahatra ohatr'izao fa tsy mitondra soa amin'ny fanjakana zany de satria fanavozana zany zao de verity hoe mitombona tsara ny tena tokony ananana hoe fanjakana matanjaka afaka miteny tsara afaka mitondra tsara indrindrindrindra afaka mijerean'ireo gouvernement reo tsy ohatraky gabraraka ohatr'izay lasy zay tsony amin'ny resaka de torona maso ny karazana fa ino efa nitsirinin'ilay filoam-panjakana ny hoe takinonareo manomboka izao ny anaovanareo filazam-pananana zay zava-dehibe isan'ny hoe masitsiva zany masitsiva na ny safidanana zareo ny hoe fahintsina ny raisana ny aso aloha miaraba alo topi efa tafiditra ianao miaraba sotra besaka ahoana moa loha le 20 milliards ataon'ny FSM efa gouvernement de combat avy hatrany izy raha ohatra ka efa tonga de nika tamin'le 20 milliards
ireo moa ndreny nahazo an'le sénateur Rabetsarony tonga de vahany oktia tsy de hoe any amin'le gouvernemanta fa aloha aloha izy asa fizy efa dimy rahalahy fa tonga amin'ny fitenenana manao hoe amintsika nanao maramila hoe voici pour moi le mouvement saotra betsaka rira ny isan'ny fanampina petraka ny hoe tsy fanenjehana ndreo nanao kolikoly tao anatin'ny raha ratsy le isany hoe nresana manokana lay FSM fa eo ilay hoe 240 sy 700 miliara ariary efa napetraka zany ny baiko sy ny toromarika ahafahana tena hoe manenjika avy hatrany ndreo tomponantoka tao anatin'izay hoe fanodikidinana volam-panjakana ny voalohan'ny fanavozany tamin'ny maly eno sinitsindrika eo kely ary ny FSM efa misy ohatran'ny mpandrindra vaovao tendrena général miaramila izy io efa ministre tamin'ny fotoanandro ihany koa ministre ny foloalindary général de corps d'armée Bénik Xavier zany zay indray no ao zany hoe tena ndao ary miaraba tompoko salama allo ya miverina kely ranjy ampiaritry mondrano ny aloha eto de za tsy aprisika ny gouvernement hoe aprisika anao ny asa tsy tanjify azy satria voafetra ihany ny asa tanjify azy tokony ataony raha izao za tsy tena mba andisika indray ny ministra ny andro fanjakana mba hiresaka momba ny resaka concertation nationale io ny tokony ho resahana satria io no mamatotra ny asa tokony ataon'ny gouvernement ka hipotra eo zay ny tokony ho izy fa tsy andisika azy ianao ny fampirarana ry anao an'izao de asa tokony ny expédition de affaires courantes sy ny fampiandanana raha amin'ny ankapobeny zany no ataony fa ny andisika azy anao zavatra hafa kosa aloha tsy mety le izy fa nda lasa miteraka frustration indray le izy raha vao izay no atao izay ny tokony hitsarana andreo dikan'izay lalana mandeha any amin'ny fifidianana any amin'ny fifidianana ihany izay ny tokony ho atao fa tsy anao zavatra le ampanantena volana kosa aloha fa tsy anantenana hoe apampisondrotra doatra zao fari-piainana fa zany tsy ho isy zao mbola tsika ne mbola mihazo azy zao na ino ilazana an'ity gouvernement ta fitondranyity na intérim na teteza mita tsy fantatro mbola mihazo azy tsika rerahana malala zany fa matoa misy fanovana io mbola misy zavatra misy rafitra tokony narahana satria nisy passage iny nalefatsika eto zay ngo misorandrina to rapitona eny ary mbola afaka mandray ray tsika alohan'ny amoahana ny omby amin'ny sivoro efa misy antsady manakory mbola tsy tena vonina izy nisy fanapakevitra vitsivitsy efa ndraisana tamin'ny taorina fanendrenao maly ndao ary raisina aloha ianao miaraba tompoko salama anisan'izany ro fanendrena ataontsika hoe lehibe mifaritra fonjomaika zany anisan'izany ny matsiatrambony bongolava efa misy antso misy anankitelo izy da aloha raisina aloha miaraba tompoko salama eny ary miaraba tompoko salama miaraba nao voalohany io de hotely nandikany tena hoe kavaverina sa tsy kavaverina nyreo misy kavaverina aloha zany natao hoe afahany mahery fa tiana olazaina zany de hoe boka amizay mba hoanatra ny teo tsy mety ny zavatra nataony tsy mety nataony zay teo nareo teo aloha ary mba nalova fanindra tena izy efa tena amizany hoe misy tsy naomby misy nefa mbola kavaverina ihany de tokony dikan'izay zany hoe raha matoa ianao mbola kavaverina de mbola ilainy ianao zany fa anatsara kokoa ny zavatra natao teo aloha de zany zany malisika anareo hoe ale asa tsy voatery hoe anaraka an'izay sitrapon'ny sasany na hoe tsy anaraka an'izay sitrapon'ny vahoaka fa tena izy de hoe fahamatorana fahasitrana ny tena asa zay zany nitakiany vahoaka hoe tena hiasina reo fa tsy atao hoe na de atao hoe misy nangalatra na tsy nangalatra tsy afaka tonga ny zavatra nitsanga fa de hoe eny hoe tavaverina reo zany de mba niasa ny tokony mpandina faharoa miasaka ma zany misaka université ministra vaovao zany de manatena anao mihitsy reo zany io mba natao ministra fa ianao zany aloha mba fantatra ihany zavatra mba nataonao sy nyrehetrarehetra de mba le io rano io tena dira zany aloha tena jerena
ie ary tena mamokatra ministra koa le ao amin'ny OMH io ry toko raha fahalamanana ministra Jean Baptiste le teo aloha iny zao le avy ny OMH iny ty ministra vaovao ty zany be Armanga Rado de isan'ny tao amin'ny OMH koa izy andao aloha tsika makombo de vaotsika miverina